Mahakasika kosa ny fiaramiasan'ny firenena malagasy ny firenena any ivelany no anoizantsika ny vaovao antsika. Ho fanohanana ny Madagasikara dia nankatoy famatsiam-bola entina manatanteraka tetikasa roa miompana amin'ny fanatsarana ny asam-panjakana sy famoronana asa amin'ireo sehatra voasokajy miroborobo ny filan-kevitry ny banky iraisam-pirenena. Mitety bidy $570 ireo tetikasa roa ireo raha ny tatitra voaray. Tetikasa roa mitentina hatramin'ny $570 no nankatiavin'ny banky iraisam-pirenena omaly. Tafiditra ao anatin'ny ezaka ataon'ny banky iraisam-pirenena ho fanohanana ny Madagasikara mba ahafahana manatsara ny asam-panjakana sy amin'ny famoronana asa eo amin'ny sehatra miroborobo. Raha ny fanazavandra matofo Coralie Gevers izay country manager ny banky iraisam-pirenena eto Madagasikara, ny voalohany dia fanampiana ara-bola mitetina $270 avy azo avy amin'ny Association Internationale de Développement na ny IDA izay niompana amin'ny fanohanana Madagasikara eo amin'ny fiverenana amin'ny rafitra tan-dalàna ka hanomezana fanampiana ara-bola ny gouvernement mba hampangarahara ny fitantanan-draharam-panjakana. Ity fanampiana ara-bola ity dia ampiana ny fahantrana amin'ny alalan'ny fanavaozana ny fitantanana sy ampitombona ny fandaniana ihany koa any amin'ireo asa sosialy sy ny lafiny ara-podi-drafitrasa. Ny faharoa kosa dia fanampiana ara-bola mitetina $570 avy amin'ny IDA hatrany izay amatsiana ara-bola ny tapany voalohany amin'ny fandaharana asa piky faharoa. Faritra telo no anatanterahana ny tetikasa ho an'ny faritra Atsimandrefana sy Diana dia iray asa amin'ny solotenam-panjakana ifotony sy ny sehatra tsy miankina ny tetikasa eo amin'ny sehatra ny fizahantany sy ny agro-industrie. Anoana ny tetikasa filamatra mikasika ny agro-industrie ity eo amin'ny faritra Anosy ihany koa ny tetikasa ka anampy amin'ny fampitaovana sy ny fampiroboroboana ny parka Ewala. Olona miisa 3 hetsy no heverina fa azo tsombitsombivantana amin'ity fandaharana asa piky faharoa ity tapany voalohany.